Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 4. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofy Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary mihaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay, izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokany tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahiny ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy atao amintsika dia ny nanomezana antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny Ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy n'izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Izany no hahatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Fataka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia, satria izy efa tia antsika taloha. Raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalainy dia hampandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalainy izay hitany, ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy efa azontsika taminy. Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalainy koa.